Ijanona hatrany ny amin'ny toedrarà tany amin'ny distrikany Kongo isika amin'ity fandarana ity. Loza amina tambo ny zava-misy satria efa mahazo ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy ny trangan-javatra niseho tany Kongo. Mialohan'ny hitondrantsika ny fandalinana sy ny fanadihadiana amin'izao fandarana izao dia ndao enoantsika ao anatin'ny minitra roa mahery kely ny fanazava-kevitra ny entin'ny solombamboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikany Kongo milaza ny fomba fahitany ny zava-niseho tamin'ny alatsinainy teo ary ny tranga tamin'ny fitifirana izay nataony ny mpitandro ny filaminana. Aorian'izay dia tohizantsika ny fandalinana sy fanadihadiana. Tsy naharitra akory le fifampiresahana dia fa nandeha le tifitra vararaka. Ary eto dia mbola manitrikitrika hatrany satria ny fampiresaka tamina témoin maro hoe taiza hoaiza tsara nareo fa tsy tonga tany amin'ny posta akory reo vahoaka reo dia efa nitifirana. Faharoa, ny mpitandro filaminana no nanatona n'le vahoaka fa tsy le vahoaka no nanatona le mpitandro filaminana. Zareo zany ny teny hoe ivoaka ny fanadihadiana dia aloha ihany koa mba hipetraka amin'izay hoe aloha ary andrasina le fanadihadiana. Fa ny zavatra azoko ambara dia hoe nisy limity napetraka zareo teo anolohan'ny vavahadin'ny zareo hoe atreto tsy azonareo oarana ntsony fa zone rouge. Fa après le acte dia nalainy zareo le bandy menamena na le tady menamena dia nafindrany zareo teny aloha an'ilay toerana izay nametrahany zareo azy voalohany. Fa na le fatotra voalohany na le fatotra faharoa naroso dia mbola tsy tonga teny amin'ny vavahadin'ny kazerna. Mbola tsy tonga teo amin'ny biraoan'ny postra akory. Ka le filazana hoe nisy ny danger zay mantsy ny condition sy ny économe na légitime défense. Zavatra anankiroa ihany tena goavana be ao anatin'le izy na dia telo sy telo ary le izy ny voalaza ny droit pénal général. Fa ny tena condition sy ny économe dia hoe danger réel aloha ary danger imminent. Zay ianao zany vao afaka miriposta na hoe miaro tena nefa tsy maintsy avec proportionnalité, tsy maintsy mifandanja ny fanoherana ataonao. Raha ohatra zany ka nandeha le tira ka coup par coup dia azo netretina hoe miaro tena zareo zany ary miévacue le olona. Fa raha ohatra ka hoe rafalina amina basy marivava amina kalasnikov ao anatina minitra lava tena mialatsiny fa tsy fiarovan-teny zany fa fandripahana vahoaka. Ary zay ny considéreko an'io acte io hoe massacre io. Tena hoe fandripahana vahoaka satria rafalina tao anatina minitra lava nefa ny olona fasinao tsy dahalo fa vahoaka fokon'olona. Nataontsika hoe misy arme blanche teny aminy apparente tsy maninona fa tena ny teny an-tanan'ireo. Manana sary be deaibe manana vidéo mampiseho an'izany rehetrarehetra zany. Fandripahana vahoaka zay no nandika ny solombambahoaka Brunel Razafy Androfa na massacre hoy izy no tsy lazana ireny trangan-javatra tany Kongo ireny. Raha ny fanazavany teo amin'ny fomba fametrahana ny sakana zay napetraka ny mpitandro filaminana tany toerana. Ny fanazavany fa tsy tao anatin'ny faritra mena na zone rouge ireo vahoaka ary ny fanazavany fa naroso izany bandy menamena izany rehefa nitranga ny fitifirana. Amin'ny akabeny dia tsara ihany ny ahafantarana ny hoe massacre na tuerie, fandripahana vahoaka na azo lazaina fa vonomoka tsy amin'ny antony no entina hiresana amin'izany resaka izany. Zany hoe nisy fampiasan-kery fanahininana tao manoloana an'ireo vahoaka zay nanana fitakiana teo anoloana izany tombony zandary izany. Zay ny fanazavana ny entin'ny solombambahoaka fa ho an'ny rehetra izay nanao fanehoan-kevitra taty amin'ny antokotiko Madagasikara, ny RMDM zay nitarehan'Andriamatoa Marc Ravalomanana, na katy amin'ny HVM na ireo antoko politika maro samihafa. Ho an'ny FFKM dia nambaran'izy ireo fa tsy fahatokiana lalina eo amin'ny mpitondra sy ny entina iny zava-misy tany Kongo iny teo amin'ny fomba nandripahana na namonona sy nandatsahana aina ny mpiray tanindrazana izany. Anisany nanao hevitra ary nanameloka ny fampiasan-kely ny amin'ny tsy tokony izy izay ihany koa ny teo anivon'ny vonona Eoropeanina
Izy ireo zay mitaky manokana ny ananganana voameramaly eo tena hitondra fanadihadiana ary hitondra ny raharaha amin'ny sampam-pitsarana ho an'ireo zay verina fa tompona andraikitra tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny alatsinainy tany Kongo iny. Dikan'izany mahatonga sehatra iraisam-pirenena miteny dia tafiakatra amin'ny sehatra avo be ity raharaha ity. Hatreto aloha zany ny fanjakana de miezaka ny hoe hanokatra fanadihadiana mikasika izany. Ny solombavambaoaka Brunel Arzafitra Androva de milaza fa mangataka ny ametrahana ny voameram-panadihady eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Izy zay milaza fa manana porofo ary manana vidéo sy rakitsary mahakasika iny zavatra nitranga iny. Ny vonina Europeana de mametraka ny amin'ny hoe hatsangano ny fanadihadiana maly eo tena ary tena ahitana ny malina ao anatin'izao raharaha izao. Zava-doza eo anatrehan'ny zo isam-batan'olona manko ny fandatsana aina tsy amin'ny antony. Ary ny ao ambadiky ny raharaha na ny endo an'ilay raharaha ihany koa dia mbola tokony heverina fa ametrahany rehetra fanontaniana ny amin'ny fomba iarovana an'ireo zazavarira. Satria dia azo lazaina fa efa any anatin'le sokajy voailikilika mihitsy ireto zazavarira ireto. Ka mavesatra lavitra noho ny hoe discrimination raciale no mahazo azy ireo na hoe fanavakavahana volokoditra satria voateraka mihitsy ny zazavarira zany amin'izao tranga misy eto Madagasikara zao de efa voailika ny amin'ny fiarahamonina noho ny loko-koditra izy ireo. Kanefa eto Madagasikara dia tsy tahotra tsenatra misy manao kidnapping, misy mangala ny mason'ireo zazavarira ireo. Mampiolo-koditra zany ary tsy fahita tao anatin'ny 80 taona raha tsy amin'izao endrim-panjakana misy ankehitriny izao. Mendrika hanaovana fanadihadiana ihany koa ny amin'ny tena filan'ireo mpakakeriny sy ireo dahalo zay maka no mason'ireo zazavarira ireo ny amin'ny atao inona ary iza no mila izany. Satria manko na ny alika aza miteraka tsy samy hinana na maka ny voamasonjanany. De gaga sy talanjona ny rehetra mahita ny hoe olombelona manahoana loatra no sa mangalatra voamaso amina olombelona mitovy aminy. Mampiolo-koditra ny zava-misy tahakin'izany ka mendrika hanaovana fanadihadiana hafa ivelan'izao ady hevitra nitranga tany Kongo zao isika satria mavesatra lavitra noho ny hoe discrimination raciale no mahazo an'izy ireo satria discriminer na voailikilika eo anivon'ny fiarahamonina indrindra voateraka ka fantatra fa zazavarira. Mitodika amin'ny fitondram-panjakana isika ny amin'ny hanovan'izy ireo famindra raha mbola azo ovaina, ary mitodika amin'ny fitondram-panjakana isika ny andray ity ady hevitra ity ho zava-dehibe ary mitodika isika amin'ireo ray aman-dreny rehetra zay matsiaro tena ho tokony hanao ny fandaminana eto amin'ny firenena fa efa mizotra makany amin'ny fahampitehan'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny. Ka tokony handraisana fanapahan-kevitra ary hiverenan'ny ady hevitra na ho an'ny FFKM na ho an'ny vondrona Europeana sy ireo sehatra rehetra zay miresaka amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy mila mifanantona mifampiresaka ireo ambaratonga rafitra de ny fanjakana sy ireo eliverina rehetra. Satria raha mitohy izao ny zavatra mitranga ny Kongo de mety hitranga any amina distrika hafa ary ny zavatra mahazo ireto zazavarira ireto de mahazo amina endriny hafa any amina distrika zay mety hitsoapozina amin'izay iseho raha pitso raha afaka pitso. Ka raha mbola misy ray aman-dreny, raha mbola misy tondra fanjakana ary nitranga fandrimpahana vaoaka masakra hoy ny solombavambaoaka ny Kongo de ampy ahafahana hifanatona ny hery eo anivon'ny fanjakana zay misy ny mpitandro filaminana, misy ny fitsarana, misy ny mpanatanteraka sy ny sisa voakasika zao raharaha zao sy ny sehatra rehetra satria efa potika sy miarava ny fiarahamonina malagasy ary simba ny toe-tsainy vaoaka ankehitriny zay efa ao anaty fahantrana lalina. Izany no ilaina ny ady hevitra fifanantonana ary akoatra ny fandaminana eo amin'ny raharaham-pifidianana sy ny fandaminana no avy Madagasikara. Zany zava-misy, zany malaza. Makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.